tonga eto iresaka momba n'ilay zavatra niteraka resabe tao anaty Facebook zany a ndray andro voatsely fa tamin'ny herinandro lasa iny a momba n'ilay publication nataon'ny olona momba n'ilay hoe zaho aussi zao zany ledika ilay publication hoe za tsy mbola nahita pasteur nitoro-tenina na mpianatra amin'ny bokin'ny Tononkira Solomon. Zay zany le izy a hoe tsy mbola nahita pasteur nitoro-tenina na mpianatra amin'ny bokin'ny Tononkira Solomon hoy ilay publication. Dia ohatry teny commentaire n'olona rehetrarehetra tao be dia be zany no partage nizara n'ilay publication dia teo koa mifaneho-kevitra marobe dia ny commentaire n'ilay olona rehetrarehetra tao zany dia manampy an'izay daholo hoe raha vangona zany ny commentaire dia hoe tsy dia misy zavatra lehibe loatra ao anatin'io bokin'ny Tononkira Solomon ao anaty baiboly io fa resaka fampakaram-bady izay fotsiny ao izy fitoriana fitiavana dia fa ohatrohatr'izay zany raha ohatra hoe tena hoe vangona ilay commentaire marobe nataon'ny ireo nanao commentaire. Za moa tamin'izay nanao commentaire koa nanao hoe efa nisy fanazavana noentiko momba ny bokin'ny Tononkira Solomon io tao anaty pejiko tao jereva amin'ny vidéoako any raha niresaka momba n'ilay Hosea tantaran'ny Hosea mpaminany ahako tamin'izay ozy dia niteraka commentaire nisy répondre be dia be zany nisy valiny be dia be ilay commentaire dia tao moa zany nisy nagataka mihitsy hoe satria tafiditra tany amin'ny hoe misy zava-miafina amin'ny bokin'ny Tononkira Solomon dia izay indrindra no entiko eto hoe betsaka nagataka hoe inona ilay raha mahazonao hazavaina inona ilay zava-miafina ao anatin'ny bokin'ny Tononkira Solomon dia tonga eto anazava an'izay satria matoa misy manketaeta dia be dia be misy mandefa fankatana be dia be zany manketaeta an'ilay izy dia hoentiko eto fanazavana mahakasika an'io hoe zava-miafina momba ny bokin'ny Tononkira Solomon io. Voalohany mampatsiahy foana zany raha vao miresaka baiboly ohatra zao dia somary mampatsiahy kely foana aloha za hoe za voalohany za tsy pasteur tsy mpanompon'Andriamanitra sady tsy pasteur tsy mitsinona kory ara momba ny fanjakan'Andriamanitra raha jerena dia ataoko hoe kely indrindra ianao mbola lehibe noho izany raha fanjakan'Andriamanitra no resahana dia ianao mbola lehibe noho izaho fa noho le hoe resaka hoe seraseratsika samy mpanao Facebook dia teo nateny resaka dia mba mitondra izay mba fantatro azoko hoentina eto aminareo amin'izay zavatra izay zava-dehibe ty tena hoe miteny aminao zany aza miala ianao fa raha ohatra ny farany ty fanazavany ty fa hogagy ianao momba ny hoe bokin'ny Tononkira Solomon io izay neverin'ny olona hoe tsy dia misy zavatra nécessaire be ao tsy dia misy zavatra anona fa hoe resaka hoe fampakaram-bady dia rehefa misy mariage izy ny olona vao mitory an'io ny pasteur sy ny sisa fa zao le izy hoentiko eto ny zava-miafina momba n'io Tononkira Solomon voalohany aloha zany baiboly io rehefa vakiny efa somary ampatsiahivo foana zay io tenin'Andriamanitra io ihany io baiboly ihany dia mizara roa io misy famohan-kevitra roa zany no entin'io baiboly io raha mandray teny anankiray fotsiny ianao dia misy ny hoe avoaka amin'ny alalan'ny famohan-kevitra rononom-panahy dia misy koa iny efa hoe avoaka amin'ny alalan'ny famohan-kevitra ventik'anina efa hoentiko teto foana zay fa nisy fotoana efa nampianatra an'izay hoe taka izao ny atao hoe famohan-kevitra araka ny rononom-panahy taka izao ny atao hoe famohan-kevitra araka ny ventik'anina ka ny zava-misy matetika ny andraisan'ny olona le izy dia araka le rononom-panahy foana rononom-panahy zany tonga dia hoe vakina ny soratra masina dia enona dia azavaina tsotra fotsiny dia zay izy le hoe famohan-kevitra araka ny rononom-panahy fa le hoe famohan-kevitra araka ny ventik'anina dia le tena hoe milaza ny zava-miafina mihitsy ity teny ity dia zao ny hevitra mpadika ity teny ity ka hoentiko eto izay hoe hevitra hoe
hevitra finosiny zay tononkilany Solomona zay a fa raha misy ny baiboly tena ngeza tointsy anankitelo mitovy le baiboly lehibe daholo fa hoe ny tena mitondra zavatra lehibe indrindra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra tiako tenenina zany hoe raha misy ny lehibe indrindra dia laharana fahatelo io tononkilany Solomona io amin'ny filazana ny zava-miafina amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia laharana fahatelo io ao anatin'ny baiboly. Voalohany dia ny Apokalipsy izay mamofy ohatrany hoe milaza an'ilay hoe kody momba n'io baiboly rehetrarehetra io hoe ao amin'ny Apokalipsy kodin'io hoe ity dia zao ny heviny ity, zao ny heviny, zao ny tantaran'ity, zao ny tantaran'ity, par kody hoe ama hoe alasarina azy. Zay faharoa dia ohatrany hoe bokin'ny Daniela. Ny bokin'ny Daniela dia milaza ny zava-miafina momba ny tantaran'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny tantaran'ilay fanjakan'ny Satana ankilany zay mirazotra eny dia milaza ny zava-miafina momba an'izay ny bokin'ny Daniela. Fa ity bokin'ny tononkilany Solomona ity zay azo lazaina hoe ngeza indrindra dia maneho fanoharana ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy io. Fanoharana inona moa le lazainy ny fanoharana ambaran'io dia fanoharana amin'ny fanjakan'Andriamanitra noharina tamin'ny fampakaram-bady. Hoentiko hoe zay fanazavana izay fanjakan'Andriamanitra noharina tamin'ny fampakaram-bady. Zay ny tena hoe zava-miafina ambaran'ny bokin'ny tononkilany Solomona. Ilaza le izy aminao manko dia ho gaga ianao hoe kaive zany izy io fa aza miala ianao fa eno tsara ny fanazavako an'le izy. Voalohany marina hoe misy resaka rononom-panahy izy loatra vakina rehefa misy maly azy dia iovy matetika tononkilany Solomona io no akan'ny olona teny ho toriana ao anatin'ny fampakaram-bady dia toriana ampitiavana le izy entina ampiorina amin'ny fitiavam-pifankatia. Fa ny hevitra le izy le baiboly tononkilany Solomona kosa hoe ny hevitra faharoa zay hevitra momba ny hoe milaza ny fanjakan'Andriamanitra zay natao fanoharana tamin'ny fampakaram-bady dia jerevitra aby ohatra hoe Jesosy zao mba iandro ny teny rehefa nanontany ny mpianatra hoe nahoana ny fanoharana ny teneninao raha vory vahoaka dia hozy Jesosy hoe nareo no navela ahalala ny zava-miafina amin'ny fanjakan'Andriamanitra hozy. Ka ity tononkilany Solomona ity zany dia fanoharana izy io ka raha dia azavaiko le izy ny resaka marina hoe resaka fampakaram-bady iny ao hoe ny mpapakatra sy ny ampakarina zay daholo ny zavatra mifamaofao ao anatin'ny tononkilany Solomona io hoe le mpapakatra milaza teny mamy amin'ilay ampakarina dia etsy an-tany koa misy koa le ampakarina koa milaza teny mamy amin'ilay mpapakatra dia etsy an-tany zay koa le mpapakatra dia milaza ihany koa hoe tiako ity vehivavy ity dia ampakariko satria zao ny toetrany, milaza ny toetrany, zao ny fitafiny, misy milaza fitafy ao, misy milaza toetra ao, dia misy milaza fitondrantenany ao, misy milaza ny tarehany, misy milaza ny elony sy ny bikany rehetrarehetra ao. Dia etsy ankilany koa nefa dia misy ihany koa milaza ohatrany hoe le mpapakatra koa zany teny ohatrany hoe aseho ny kely mitsidika koa iry kosa lavina satria tahaka an'izao ny toetrany, tahaka an'izao ny fitafiny sy ny sisa. Hoentiko hoe azavaina izay zavatra izay rehefa avy eo. Dia raha mijery momba an'izay fampakaram-bady izay dia jereo tsara hoe vao miresaka hoe mpapakatra sy ny ampakarinatsika dia Jesosy ny mpapakatra. Zay ny dikany voalohany indrindra aloha tonga dia azontsika an-tsaina avy hatrany hoe Jesosy ny mpapakatra ary iza kosa ny ampakarina dia ny fiangonana. Ohatra hoe raha mijery tsika any amin'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny epistily any amin'ny Efesiana any dia ny fiangonana no atao hoe vehivavy mila fiangonana any amin'ny epistily any milaza an'izay zavatra izay. Ka le ampakarina zany atao anaty dia ny fiangonana le ampakarina. Rehefa mamaky an'io zany tsika mamaky ny tononkilany Solomona dia tonga dia izay foana maro izay hitondrantsika azy vao hoe ny mpapakatra miteny an'izao, ny ampakarina manao an'izao dia tonga dia ao an-tsaintsika avy hatrany foana hoe ny mpapakatra dia Jesosy, ny ampakarina dia ny fiangonana. Dia raha milaza resaka fitafiana izy zany ohatra hoe misy hoe fitafiana, resaka fitafiana, misy hoe fitafiana masina sy ny sisa fiangonana tsara sy ny ohatran'izany dia le fitafiana zay ananan'ilay fiangonana zany no tiana lazaina. Marina hoe mety resaka fitafiana ara-baky teny le izy hoe manao fitafiana
tsara misarona tsara sy mameno tsara ny vatana ilay ampakarina dia le natsidiny tatsy hoe misy hoe manao fitafiana zara fa mitafy ohatran'izany hojerevantsika eo manko izay zavatra zay mety ozy nareo hoe aiza misy an'izany misy ao fa hojerevantsika dia miseho ao zany rehefa miseho le tsara dia miseho mitsidika tsy anilany koa le ratsy dia hojerevantsika mila zotra eo foana izay zavatra zay ka raha resaka fitafiana fotsiny le resaka fitafian'le ampakarina zany zao le ohatry ny hoe tanisain'le mpapakatra hoe ampakaranalle mpapakatra anazy dia ohatra hoe resaka fitafiana dia io dia efa mahita tsara tsika hoe iza le mitafy manao fitafiana tsara misalina tsara iza kosa le manao fitafiana hoe zara fa mitafy zany dia ohatry ny hoe fitafiana amin'ny anjaka fitafiana mitanjaka zany tinalazaina ao anatin'izay fa ohatra hoe miresaka fitafiana zao izy ao anatiny eo dia to dia mazava ho azy le hoe inona ny fitafiana raha resaka hoe bazina soratra ma fitafiana dia ny batisa ohatra zany zay zavatra zay mbola hoentintsika daholo zay zavatra zay ohatra hoe miresaka fitafiana dia batisa miresaka fitondran-tena koa izy dia miresaka fihinana izy ao anatin'izay zavatra zay be dia be zany zavatra resahany ao hoe le mpapakatra hoe zao toetran'le ampakarina dia ohatran'izay milaza an'izay izy dia hidirantsika daholo tsirairay avy zay zavatra zay fa ohatra fotsiny fa io zany milaza zavatra miafina ohatran'izay momba mifanjakan'Andriamanitra ohatran'izay foana io dia raha mamaky an'io fotsiny ianao dia izay foana aloha maro izay hitondranao anazy fa zava-miafina io ary fanoharana daholo io ary fanoharana io dia misy heviny lehibe foana io araky ny zava-miafina momba mifanjakan'Andriamanitra hoentitsika eto izay zavatra zay fa andonka itsika hijery ohatra anankiray fotsiny aloha ao anatin'izay boky ny tononkirany Solomona zay hijery ohatra anankiray tsika tononkirany Solomona hoe jereny ity zavatra ity dia hitanao hoe inona ny zavatra iza le jerevantsika zany dao tononkirany Solomona toko 5 jerentsika andininy ray fotsiny jerentsika dia atsiditsika dia azabaintsika kely fotsiny tononkirany Solomona toko 5 andininy voaloha fotsiny zay fotsiny alaivake ny baibolinao dia sokafy any ao amin'ny tononkirany Solomona toko 5 andininy voaloha dia jereo fa io fotsiny anabakitsika dia hogady ianao hoe kay misy zavatra angeza be mihitsiny fonosin'le izy ohatra zao ianio tsara kely izy toko 5 andininy voaloha ao anatin'ny tononkirany Solomona dia izao mivakiny ao ozy izy efa tonga eto an-tsahako aho ry havako ampakariko zay fotsiny zao dia efa misy raha io ny teny voalohany fotsiny zao ny tapany voalohany fotsiny zao azabaintsika dia efa lava be mihitsy iny dia ozy izy miotony miorako mba amin'ny zava-manitra aho efa homana ny to-tanteriko mba amin'ny tanteriko aho ary efa misotro ny divaiko mba mirononoko homana ianareo ry sakaizako misotro eny mivokisa divay ry malala zay rehetra fa izy fotsiny aloha dia miteny hoe ry sakaizako eto zany dia efa misy hoe marobe le ampakarina tiany lazaina ety fa tsy anankiray akory fa marina hoe ny fiangonana dia tokana ny fiangonana fa vahoaka marobe no mahafiangonana ny fiangonana amin'izay le hoe eklézia hoe vahoaka marobe natsona hivondrona ho anankiray ho ampakarina io zany io toko 5 andininy voalohany zavakely fotsiny io dia milaza momba ny vavaka asandratsy ny mpivavaka ao am-piangonana eo amin'ny altaran'i Jehovah io ny vavaka asandratra eo amin'ny altaran'i Jehovah dia miakatra ilay vavaka dia tonga any amin'ny altaran'Andriamanitra any an-danitra ilay vavaka dia avy eo Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mampidina an'ilay valin'ilay vavaka makaty amin'ny fiangonana dia miantso fiangonana izy avy homana minanan'ilay valin'ilay vavaka zany resaka vavaka zany io toko 5 andiny ianao zao raha ohatra zao hoe vakinao fotsiny zao zay dia mety hoe tsy azony hoe inona zany ny tiany zany lazay fa ho azavaiko manko mahatonga le izy hoe vavaka fa enio tsara ozy izy vakitsika eto mpandeha toko 5 andiny voalohany ozy izy efa tonga eto an-tsahako aho ry havako ampakariko miotony miorako mba amin'ny zava-manitra
efa omana ny tolo tateliko mba amin'ny tateliko aho, ary efa misotro ny divaiko mba amin'ny rononoko, homana ianareo ry sakaizako, misy tsoa eny mivokisa divay ry malala. Azaraiko le izy vavaka dia tahaka ny ahoana le endrika le vavaka. Midika le efa tonga eto an-tsahako aho, izay ny voalohany indrindra dia izao. Sa midika n'ilay sa dia altara, ny altaran'Andriamanitra. Jesosy zany no tonga efa tonga eto amin'ny sako, zany hoe le fanatsehan'Andriamanitra, fanatsehan'i Jesosy zany efa eo amin'ilay altara masina ao amin'ny tempoly, efa tonga eto an-tsahako ao izy, zany hoe efa eo ny fanatsehan'Andriamanitra dia izy ry havako apakariko, zany hoe izy ary le havana apakarina efa nidirantsika ary ho azavaintsika nisy hoe ny fiangonana ilay apakarina, ary Jesosy ilay mpapakatra efa eto amin'ny sahako ao izy, zany hoe efa eto amin'ny tempoliko, efa eto amin'ny altariko amin'ny alalan'ilay fanatsehana zany Jesosy amin'io fotoana io dia izy mioto miorako mba amin'ny zava-manitso aho, miorako zava-manitra dia vavaka. Idirantsika izay teny izay rehefa tena mamaky, rehefa tena manazavitsika hoe zava-manitra vavaka asandratsy ny olona masina any amin'ny apokalipsy. Rehefa mamaky ny apokalipsy isika dia hitantsika an'izay hoe vavaka asandratra aty ambony tany ao amin'ny altara, ao amin'ny fiangonana dia misandratra dia tonga any amin'ny altara masina lehibe any an-danitra le vavaka, lasa emboka manitra eo anatsehan'Andriamanitra le vavaka. Idirantsika izay zavatra izay hoe mioto ny zava-manitso mba mioraka, zany hoe lay vavaka fiderana sy fanandratana zany io dia efa mandray an'izay zany Jesosy eo amin'ny fanatsehana dia faly izy. Dia hoy izy eny homana ny tolo tateliko mba amin'ny tateliko aho, tolo tateliko sy ny tateliko ho azavaintsika izay amin'izay fotoana izay fa nindray teo zany efa nisy zany le vavaka fanandratana sy fiderana hoe mioto miorako mba amin'ny zava-manitso aho. Dia avy indray dia izy hoe homana ny tolo tateliko sy ny mba amin'ny tateliko aho, indray dia ilay fanatitra sy fanoloran-tena, tolo tateliko sy ny tateliko, zany hoe eo zany le fanoloran-tena ny tenanao aterinao fanatitra velona ho an'Andriamanitra no sitrapony io dia amin'ny alalan'ny vavaka fanekena sy fianarana amin'Andriamanitra rehefa mandeha le vavaka fanoloran-tena. Dia avy eo arahana n'ilay fanatitra arabaky teny, satria izy hoe ny tolo tateliko sy ny tateliko, le vavaka fanatitra sy fanoloran-tena zany zay zavatra izay. Dia avy eo izy mbola ho azavaintsika moa izay rehefa avy eo dia izy ary efa misotro ny divaiko mba amin'ny rononoko aho. Divay, misotro ny divay zany hoe le vavaka misotro zany hoe efa mandray an'le emboka ilay vavaka fifonana sy ilay vavaka fangataham-pamelan-keloka, mandray an'izay zany Jesosy mandray an'iny zany Jesosy mba amin'le fitahiana, rononoko dia fitahiana, ary le divay dia le vavaka le fifonana, mandray an'izay vavaka izay ihany koa zany izy. Dia farany amin'izay hozy izy hoe homana ianareo ry sakaizako, zany hoe homana mihinana zany, hoe mihinana, misy tsoa eny mivokisa divay ry malala, mihinana n'ilay tantely sy ilay ronono izay vavaka nasandratra teo amin'ny altara sy ilay divay, le famindra-po sy le famelan-keloka sy le fitahiana raiso zany, zany hoe rehefa nasandratra teo amin'ny altara le vavaka dia raiso le izy io sy izy Jesosy dia ikan'ilay hoe homana ianareo dia misy tsoa mandray an'ilay le vavaka sy le famindra-po sy le famelan-keloka ary ilay fitahiana zany ianao rehefa vita izay vavaka nasandratra teo amin'ny altara izay, satria efa tonga eo amin'ny sahako ao izy, zany hoe ilay fanatsehana zany efa ao amin'ny tempoly amin'io fotoana io. Ka zao le izy raha miteny fotsiny ary izy efa tonga eto amin'ny sahako raha iny fotsiny zao jerevantsika dia hiditra amin'ny tapany voalohany amin'ny toko fadiny iny fotsiny tsika dia efa lava dia lava io, satria hoe amin'ny fotoana inona no tonga eo amin'ny sahan'ilay fanatsehan'i Jehova ho an'ny sarababena tiana lazain'io rehefa mamaky an'io tsika, zany hoe amin'ny andro masina zany no tiany teneny hoe tonga eo dia fanatsehana amin'ny andro masina le manandratra vavaka iny, ny mpivavaka ao amin'ny tempoly na ny ampakarina. Dia iny fotsiny tsika dia efa somary lava dia lava satria voalohany tsika vao mamaky an'io fotsiny tsika hoe fotoana dia efa tafapetraka ao le fotoana, amin'ny fotoana inona le izy tsy maintsy
ho atsipon'io any amin'ny Ezekela aloha tsika tsy maintsy hijery tenin'Andriamanitra ao amin'ny Ezekela any tsika hoe inona ilay fotoana raha ny Ezekela hoe rehefa fotoana inona le hoe eto amin'ny sahako ny fanatrehako dia manandratra vavaka ianao dia tonga any amin'ny altarako io vavaka io dia voaray any amin'ny altara io vavaka io dia midina le valin'le vavaka amin'ny fotoana inona izay zavatra izay rehefa tena mpianatra an'io tsika dia jerevantsika any amin'ny Ezekela any izay zavatra any amin'ny Ezekela any misy fanazavana momba an'izay hoe amin'ny fotoana inona mivavaka ianao eto ambonin'ny tany dia mianjely koa any an-danitra mba miditra ao amin'ny sako ny anjely any an-danitra dia mivavaka koa izy any dia misandratra le vavaka dia tonga any amin'ny altara dia amin'ny alalan'ilay fanatrehana raisinao le tsy maintsy ho vakiantsika ny Ezekela amin'izay fotoana izay dia rehefa avy eo atsipon'ilay Ezekela mankany amin'ny bokin'ny lalàntsika ohatra hoe Deutéronomie 23 ohatra hoe namaky ny Ezekela 36 tsika dia mijery ny Deutéronomie 23 tsika rehefa avy eo ohatra dia hitantsika ao izay zavatra izay dia rehefa avy eo tsika dia ohatra hoe anao mila zoatran'izay zavatra izay any amin'ny Hébreu 4 tsika dia rehefa avy eo dia vakiantsika amin'izay any amin'ny Apokalypsy hoe tahaka ny ahoana ny endrik'ilay izy hoe rehefa mivavaka tsika eto ambonin'ny tany amin'io andro masina io dia misokatra amin'io fotoana io koa misokatra koa ny any an-danitra dia miditra koa ny anjely any an-danitra dia rehefa tsy diso an'izay andro masina izay ianao ny andro voalohany ny andro rehetra dia azo ivavahana daholo na latsinainy na talata na larobia lakamisy zoma sabotsy lahady mety daholo ny amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana iny fa hoe le arak'ilay andro masina arak'ilay didy manokana mihitsy hoe rehefa tonga kosa ity fotoana ity dia atsoina mihitsy ny ampakarina hidera sy ankohoka sy hanandrajavavaka dia eo Jesosy le teny efa eto amin'ny fanatrehako efa tonga eto amin'ny sahako aho izy io fotsiny izao rehefa hamaky amintsika dia efa hoe somary lavalavitsika amin'izay fotoana izay satria tsy maintsy hijery tsy maintsy anazavany Ezekela 36 tsika anazavany Deutéronomie 23 tsika anazavany mila zoatran'izay Hébreu 4 tsika dia hijery ny Apokalypsy tsika rehefa avy eo dia hitantsika izay zavatra izay dia rehefa avy eo ho vakiantsika tsiraray voasantsika tsiraray mihitsy le hoe miotin'ny miolako inona le miotin'ny zavamanitra inona le zavamanitra efa somary mazava eko teny izy fa ho tsidikitsika tsiraray ny tohotantely homana ny tohotateliko sy ny tateliko resaka fanatitra sy resaka fanoloran-tena ho azavaintsika misy otriny dovaiko mba amin'ny ronono fitahiana izay ronono izay ho azavaintsika ara-baiboly daholo izany ka tahakan'izay ity bokin'ny tononkilon'ny Solomon ity rehefa tena anazavana io tsika io tononkilon'ny Solomon io boky ngeza indrindra satria io dia fanoharana ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra noharina tamin'ny mpapakatra sy ny ampakarina rehefa anazavana io tsika dia raisitsika toko sy andininy tsiraray hatramin'ny litera kely indrindra mihitsy io dia azavaintsika hatramin'ny litera kely indrindra mihitsy dia mihira hatramin'ny masina hoe kaifa zava-miafina lehibe mihitsy no entin'ity bokin'ny tononkilon'ny Solomon ity ka aza diso ianao fa amin'ny weekend amin'ny lahady zao moa zoma raha afakapitso dia hoentitsika eto fanazavana feno anomboka hiditra tsika tsy fantatra hoe aritra hafiriana eo tsika fa manomana connexion amin'izay le hoe fampianarana ny boky izay mety hoe toko voalohany angamba mivitantsika ao anatin'iny ray andro iny dia ny toko voaloha dia ohatra hoe manengy andro manaraka an'izay sika hanazava ny toko faharoa satria raisina par cœur mihitsy ny hatramin'ny faingo tsy azo avitsina diso na faingo sy ny virgule nara fa misy zavatra ngezabe ao anatin'ny tononkilon'ny Solomon io ka dia mirary soantsika aloha amin'izao zomariva zao efa peut-être efa zomariva zao dia mirary soantsika mirary weekend mahafinaritra ao antsika amin'ny lahady ho fotoana antsika misaotra naharitra ny aino hatramin'ny farany